Miaraba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havana. Tafahoana amin'izao amin'ny alalan'ny enregistrement moa izany ny amin'ny fampianarana fanazavana ny tenin'Andriamanitra izay ho ataontsika androany. Hivavaka tsika miatrahantsika izao fizarana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, midera mankalaza amin'ny voninahitra anao izahay. Tafahoana aminao indray ankehitriny, misaotra amin'ny famindrapo ataonao aminao isan'andro, ny tanjaka hery fahasalamana amenao, fiarovana amin'ny loza sy ny asan'ny satana rehetra, ka dia ianao tokoa no deraina sy mena voninahitra. Dia ankasitrao izao fotoana izao Tompo, mangataka aminao mandrakariva, hiasa aminay tsirairay avy, ary hamindra fo mangataka ny rahanao hanadio anay tsirairay avy, ka raha hizara hifampiresaka izay Tompo, hihain'ny teninao indray dia aoka tsisy ho heninay fa tsy ny feonao sy ny sitraponao irery ihany no tanteraka eto, ka dia manjaka aminay tsirairay avy ary mamindra fo aminay mandrakariva. Dia mitenena tokoa araka ny fombanao fa voninkainy ny mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no avy zavavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Araka izany dia mitoy ny lesona na ny fampianarana na ny fizarana ny tenin'Andriamanitra izany ataontsika amin'ny alalan'izao vidéo izao fanazavatsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra, azahoantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra koa. Androany tsika dia hifampizara amin'ny toy ny tenin'Andriamanitra efa nizaraina teo aloha izany raha mihaino ianao na nandray koa ny amin'ny hoe iza marina moa Jesosy Kristy. Izay no lesona farany teo dia androany izany no jerentsika dia hoe Jesosy sy eo anatrehany na mihoatra ny amin'ny testameta taloha. Jesosy sy ny testameta taloha, izay zany raha fitinina ny lohateny izay ho zarantsika androany. Araka ny efa nambarantsika tamin'ny lesona teo aloha moa izany raha ny tena marina tsy dia tena misy hoe testameta taloha na testameta vaovao fa Jesosy na ary ny teny tamin'izy tonga tetỳ ary mbola ny testameta izay nisy teo amin'ny zanak'Israely, ny Torah sy ny Tanà zany ny tenin'Andriamanitra nomeny an'i Mosesy sy ireo mpaminany sy ireo fampianarana teo aloha zany no nazavainy rehefa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy. Ka ny testameta izay antsointsika hoe testameta vaovao taoriana nahatongavan'i Jesosy izay tsy amin'ny ankapobeny moa izany tsy neken'ny ankabeazan'ny Jiosy, nisy Jiosy izay resy lahatra ihany koa, satria izay no nandrahana an'i Jesosy araka ny teniny teo amin'ny Jiosy aloha. Betsaka ny Jiosy izay resy lahatra fa izy ilay Jesosy Kristy, izy izany ilay Mesia, Yesoa, Masia, ka dia izay no hazavaintsika arak'izay ilay hoe Jesosy Kristy na ilay Mesia, dikan'izay Mesia izay dia amin'ny fiteny dia hoe ilay voaositra. Ilay voaositra zany izay no hazavaina hoe inona moa izany no andraikitra nomena ny olona nosorana teo amin'ny zanak'Israely. Misy iraka telo na andraikitra telo no nomena na tanterahany ho an'izay voaositra teo amin'ny zanak'Israely zany, ka io dia voamarina teo amin'ny Jesosy io, teo amin'ilay Yesoa, ilay Mesia zany dia ho voamarina io ary tena tanteraka izy zany teo amin'ny Jesosy. Izay no hazavaintsika androany. Dia ireo anankitelo ireo ositra telo ireo zany na ny iraka na ny andraikitra telo izay hita tao amin'ny Jesosy namarinina sy namafisina tao amin'ny Jesosy dia ny mampisorona be azy, mampanjaka azy ary koa mampaminany an'i Jesosy. Ireo zany no fanazavana fohy izay ho zaraintsika androany amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia efa horaikitsika sady ny ao amin'ny Jeremia, ny tokony io zany Jeremia 1:1-3 ka hatramin'ny 4:30, fa azontsika vakiana ihany koa zany ao amin'ny Hebreo
toko fahavalo. Hebreo toko fahavalo, vakiantsika ny 15 ka hatramin'ny 12 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro, hoy ny Tompo, izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitantanako azy sy nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta, fa tsy nitoetra tamin'ny fanekeko izy ireny, fa izao koa dia tsy nitandrina azy, hoy ny Tompo, fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao an-tsainy ny lalànako sady hosoratako ao am-pony, ary izao no andro amaniny ary oloko izy. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy ka hiteny hoe mahalala ny Tompo, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa hamindra fo aminy tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amen. Zay zany ny teny fampidirana hitondrantsika ny amin'izany hoe fanamariana, fanamafisana, fanamarinana ihany koa indrindra ny amin'ny andraikitra sy iraka telo olom-boahositra, na hoe zanak'Andriamanitra voahositra hanao ny asa amin'ny mampisorona be azy, amin'ny mampanjaka azy ary mampaminany azy izay tanteraka ao amin'i Jesosy izany rehetra izany. Dia mbola vakiantsika ihany koa ny ao amin'ny Hebreo ihany. Hebreo moa izany tsy fantatra hoe iza marina ny tena nanoratra azy, fa ao amin'ny Hebreo ihany no vakiantsika ry amin'ny toko voalohany ary, 15 eo, ahafantarantsika izay nahatonga ny mpanoratra hanamafy ny amin'izany hoe sitrapon'Andriamanitra izany koa. Hebreo toko voalohany, ny 15 ka hatramin'ny 4 ihany aloha vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fa inona ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no naharian'izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Rehefa nanao fanadiovana ahafaka ny fahotana izy, dia nipetraka eo ankavanan'ny lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Amen. Araka ny tenin'ny vakiana teo zany, dia izy ilay zanaka voatendro izy ho mpandova ny zavatra rehetra, ary izy no nahariany izao tontolo izao. Dia arak'izay ao amin'ny Hebreo zany, raha tena mamaky ny Hebreo indrindra hatramin'ny toko 7, zay moa zany tena amporisihana antsika, tsy voavaky manontolo izy satria lasa lava ny fotoana, fa mamporisika antsika hamaky ny Hebreo manomboka amin'ny toko voalohany io, ahafantarantsika hoe Jesosy tokoa ilay mpisorona be izay nofidian'Andriamanitra. Amin'ity Hebreo ity zany dia hanazava kely tsika na hamafisitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny maha-mpisorona be azy. Tonga dia dingantsika, raisintsika ny any amin'ny Hebreo toko 4, ny 17 ka hatramin'ny 19. Hebreo toko 4, 17 ka hatramin'ny 19 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana mpisorona lehibe izay lasa namakivaky ny lanitra isika, dia Jesosy, zanak'Andriamanitra, aoka hiazona ilay efa nekentsika isika. Fa tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika isika, fa ny antsika dia izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahatokiana, mba hahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana
ho famonjena amin'ny fotoana ilana izany. Amen. Dia ho faranantsika ny famakinan'ny ten'Andriamanitra zany averina foana ny amporosihana antsika hamaky hatrany amin'ny Hebreo toko voalohany hatramin'ny 7 eto zany tena manazava n'ity mampisorona be an' Jesosy ity, fa mbola miteo aoriana an'io moa zany ny amin'ny hoe finoana, fa amin'ny mampisorona be no hamakitsika azy. Dia ho raisintsika ny toko 7 ny 110 ka hatramin'ny 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy kosa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy. Namakivaky teo amin'ny tabernankely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izy, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina izy, nefa tsy mba nitondra raha nosy lahy sy raha njanakomby izy, fa ny raha ny tenany dia ampy ahazahoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Amen. Ny iraka faharoa na ny andraikitra faharoa izay amin'ny mahavoaositra an' Jesosy zany, ilay voaositra ilay Mesia dia mampanjaka azy. Izy dia ilay mpanjaka izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary voafidy zany amin'ny maha-taranaka Davida azy ihany koa raha teo. Dia ho vakiantsika ny ao amin'ny Matio toko 1:20 aloha zany no vakiantsika ny 5. Atombokantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra amin'ny 4 zany amin'ny Matio toko 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'ny Ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Amen. Mbola hamafisiny ao amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 1 zany, vakiantsika ny 12:30 sy ny 13:30 zany amin'ny maha voaositra an' Jesosy Kristy, amin'ny mampanjaka azy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izy ho lehibe ka antsoina hoe zanaky ny avo indrindra. Ny Tompo Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanam-pahatamperana. Amen. Amaranantsika ny tenin'Andriamanitra manambara ny mampanjaka an'i Jesosy amin'ilay ositra izay efa niraisiny zany. Dia ho vakiantsika ny ao amin'ny Jaona toko 20. Jaona toko 20 ho raisintsika manomboka amin'ny 13:30 dia ho ajanontsika amin'ny 9:30, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Niditra tao anaty lapa indray Pilato, dia niantso an'i Jesosy ka niteny taminy hoe: ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia novaliany Jesosy hoe: hevitrao ihany va no ilazanao izany, sa nisy hafa nilaza ahy taminao? Namaly Pilato hoe: moa Jiosy va aho? Ny firenenao sy ireo lehibe mpisorona no nanolotra anao tampoka. Inona moa no nataonao? Hoy Jesosy hoe: ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho. Nefa amin'izao fotoana izao azafady, tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy: mpanjaka ary va ianao? Dia namaly Jesosy hoe: voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no naterahako, ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihay ny feoko. Hoy Pilato taminy: inona ny marina?
Rehefa avy nanontany izany izy dia nivoaka nankeo amin'ny Jiosy indray ka niteny taminy hoe: "Tsy hitako izay eliny na dia kely akory aza, fa misy fomba fanaonareo amin'ny Pasika dia ny hanafahako olona iray ho anareo, koa tianareo va raha hafahako ho anareo ny mpanjakan'ny Jiosy?" Amen. Ireo zany ny tenin'Andriamanitra manamarina any mpanjakan'i Jesosy le ositra amin'ny mampanjaka azy efa nivakiantsika teo koa mampisorona be azy. Fa ho jerentsika zany ho vakiantsika ny amin'ny mampaminany azy. Araka ny teny teo zany ireo andraikitra na iraka telo ireo no endrika mahavoositra ny olona anankiray zany rehefa nosorona teo amin'ny zanak'Israely dia izay hita teo amin'ny Jesosy izay ary tanteraka teo amin'ny daholo ihany koa. Mampaminany an'i Jesosy zany vakiantsika ny liko toko 17. Liko toko 17 vakiantsika manomboka amin'ny 1:30 dia hatramin'ny farany moa zany 5:30 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany ora izany indrindra dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka niteny taminy hoe: "Mandehana ianao ka miala eto fa ta hamono anao i Herôda." Fa hoy izy taminy: "Mandehana lazao amin'izany amboaolo izany hoe: indro mandroaka dominia sy manasitrana aho anio sy ampitso, ary raha afaka ampitso dia ho tanterahana ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso, ary raha afaka ampitso fa mpaminany dia tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema." 4:30 Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay nirahana ho any aminao. Impiry aho no hanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho sy ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela ho lao ny tranonareo, ary lazaiko aminareo, tsy hahita intsony ianareo mandra-pilaza anareo hoe: "Isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo." Amen. Izany zany tenin'Andriamanitra mampiseho ary manamarina ny mampaminany an'i Jesosy Kristy. Dia hamarana antsika azy amin'izay mampaminany an'i Jesosy izay ao amin'ny liko toko 17. Eo amin'ity liko toko 17 ity zany dia ho vakiantsika manomboka amin'ny 1:30 dia faranantsika amin'ny 1:70. Fa ny tena teny manamarina sy manamafy zany milaza ny mampaminany an'i Jesosy dia ny 1:70. Azotsika inoana tsara fa vakiantsika manontolo izy zany ho fampahaizana antsika koa azoto amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy liko toko 17 azafady manomboka amin'ny 1:70. Amin'ny anaran'i Jesosy: "Indreo nisy roa lahy tamin'izy ireo nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho 80 stadio avy any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zava-mitranga rehetra izy, ary raha mbola niresaka sy niady hevitra izy ireo dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa nosakanana ny mason'ireo mba tsy hampahafantarany azy. Ary hoy izy taminy: "Inona izany resahanareo ety am-pandehanana izany?" Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny iray izay atao hoe Kleopas dia namaly hoe: "Ianao irery va no vahiny mitoetra ao Jerosalema izay tsy mba mahalala ny zava-mitranga tao amin'izao andro izao?" Fa hoy izy taminy: "Zavatra inona moa izany?" Ary hoy izy roalahy taminy: "Ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra.
Io zany no mampilaza ilazana mampaminany azy. Fa voakitsika hatramin'ny farany averiko ny 1:20 teo amin'ny Jesosy hoe fa hoy izy taminy, zavatra inona moa izany? Ary hoy izy roalahy taminy, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. 20 dia ny aminy nanoloran'ireo lehiben'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, hanamelohany azy ho faty sy ny nanombohany azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenanay fa izy noho ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo taorian'ny hanitsanganana izany. Nefa koa ny vehivavy sasany namanay dia nahavery hevitra anay fa tany amin'ny fasana vao maraina be izy ireo ka tsy nahita ny faty, dia tonga ka nilaza fa nahita anjely niseho izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha nakany amin'ny fasana ny sasany izay miaraka aminay ary nahita arak'izay nolazain'ny vehivavy, nefa tsy hitany izy. Ary hoy izy taminy, ry adala sy voja saina, ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany, moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza izany amin'ny soratra masina rehetra. Amen. Dia arak'izany fa voaporofo sy voamarina zany ilay Jesosy voaositra Yesoa Masia, ilay voaositra Jesosy Kristy zany amin'ireo andraikitra sy adidy iraka izay nomena azy. Mahazanak'Andriamanitra azy rahateo moa zany mampisorona be, mampanjaka ary mampaminany azy. Amaranantsika ny tenin'Andriamanitra dia ho vakiantsika ny eo amin'ny Hebreo 1 teo iny ihany. Tohizantsika zany manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny farany amin'ny 1 ahafantarantsika ny amin'ny fahalehibeazan'ny Jesosy Kristy amin'ny Baiboly misy anahy moa zany amin'ny Soramandro hoe lehibe noho ireo anjely ny zanaka vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 1 manomboka amin'ny 5. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izao no niteraka anao androany, ary koa izao no rainy ary izy no zanako. Ary raha mitondra ny lahy matoa amin'izao fiainana izao izy dia miteny hoe ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anoloany. Ary ny anjely dia ilazany hoe manao ny anjeliny ho rivotra izy ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria, ary ny tehin'ny fahitsiana no tehim-panjakanao. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny heloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanositra diolim-pifaliana anao mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa ianao Tompo tany aloha no nanorenanao ny tany ary ny asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fa ianao no maharitra. Ho rovitra toy ny fitafiana izy rehetra, ary toy ny lamba no hamalonanao azy, dia toy ny fitafiana izay ovana. Fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa anjely iza no mba nilazany hoe hipetraha eo ankavanako, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra, irahina hanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Amen, amen, amen. Dia izay ny tenin'ny Tompo sy lesona fohy zany anazavantsika ny maha Jesosy Kristy voamarina ao amin'ny testamenta taloha ihany koa, dia izy ilay Yesoa Masia, ilay voaositra zany ho mpisorona be, ho mpanjaka ary ho mpaminany
voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia manao finomana amin'ny anaran'i Jesosy amintsika tsirairay avy raha sitrapon'ny Tompo izany dia mbola hiveriny eto ny amin'ny toy ny fampianarana sy ny lesona izay ho zaraina araka ny antso sy iraka ataon'ny fanahy masina ihany koa. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Aleloia. Amen.